rava manda jesosy misandrata. fiadanany tompo a aminareo rehetra zay manaraka an'izao video zao. Manda rava jesosy misandrata. ao matitoko faraky amby folo na diny faharoa amby folo dia misy an'izao teny zao: ary hatramin'ny androny Jaona Mparobatisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakany lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka makazy ankeriny. Tsotra be ny tiany Jesosy lazaina amin'izany teny izany: manany ianao ny toe-tsain'ny mpandrombaka, manany ianao ny toe-tsain'ny mpakan-keriny. Ny mpandrombaka dia za, ny mpandrombaka tsy matahotra, ny mpandrombaka tsy menatra. Ilay vehivavy izay nitsidrana handritry 12 taona, ao Mateo 7 ahitantsika an'ilay tantara. Eo amin'ny 5 faraka amby 20 dia izao no tenin'ilay vehivavy hoe: na dia lambany ihany aza ny voatendroko dia ho sitrana. Ny fanasitranana rombahana vao azo, ny fanafahana rombahana vao azo, ny famonjena rombahana vao azo, ny fitahiana koa rombahana vao azo. Zany hoe makakeriny zany makakeriny dia mampiasa forsa mihitsy, makakeriny dia miazakazaka, ny makakeriny zany dia mafana fo, ny makakeriny zany tena mirehatra riavana. Aza manaiky potehany devoly zany ny ankonanao, aza manaiky potehany devoly zany ny fiainanao, aza manaiky potehany devoly zany ny tokatraminao faharombao ny fandresenao. Aza mino laingany devoly ary aza miaino any zay tolotsaina zao tontolo zao. Ny fahombiazana dia manomboka amin'ny toe-tsaina, ny fandresena dia manomboka amin'ny toe-tsaina. Ary ireo toe-tsaina ireo dia toe-tsaina mino, toe-tsaina mino. Nentin'Andriamanitra tany anefitra ny zanak'Israely mba hovaina ny toe-tsaina. Mety any anefitra no misy anao amin'izao fotoana izao fa raha miova ny toe-tsainao dia tsy mijanonao ianao. Raha ny ao am-pon'Andriamanitra ho anao, raha ny ao am-pon'Andriamanitra ho antsika dia tsara daholo. Tsy misy tanjona ratsy na iray azy amin'Andriamanitra satria tsara Andriamanitra. Hoy ny voalazany teny ato amin'ny ohabolana 7:1-5 hoe: matokia an' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Raha te hita fahombiazana ianao, raha te hita fandresena ianao dia io ny lakile anankiray. Hitanareo reny tompon-daka iran'ny tany reny, reny atleta reny, tsy ny sport izay spécialité-ny ihany mianarana isan'andro, tsy ny entraînement physique nomaniny sy andaniany fotoana, fa efa nianatra ny toe-tsain'ny mpandresy koa izy, nianatra ny toe-tsain'ny mpandresy izy ary zany nahatonga azy tompon-daka. Ka noho izany manomboka izao dia atsaharo ny fitenenana hoe: izangy mampalahelo e, zangy mahantra e, zangy tsisy dikany, za tsy mahay, tsy misy olona ty za latsain'ny olona foana, efa antitra ny mpandresy milalao mba handresy. Ianao ilay mpandresy, lazao mafy hoe mpandresy mandarava Jesosy misandrata. Miarahaba anareo indray tompoko. Manda rava Jesosy misandrata. Ania avy ao amin'ny tarika Rijarasoa indray be. Androantsika dia hijery momba ny toe-tsain'ny mpandresy. Ohabolana 3:7 fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Amin'ny teny vahiny manao hoe tel un homme pense, tel il est. Midika izany fa ny lalan'ny olona, ny lalako na mahitsy na miolakolana dia miankina betsaka amin'ny zavatra saingo ao an-tsaiko ao. Tsy hitan'ny olona ety avelany, saingy ny vokany dia miariary amin'ny zavatra ataon'ny tanana, amin'ny zavatra ataon'ny vatana, amin'ny zavatra tenenin'ny vava, dia izay ihany koa ny amin'ny fiainan'ny olona sy ny toetrandray manontolo dia miariary ihany. Zava-dehibe zany fijoroanao amin'izay avelanao mihodina ao anatin'ny sainao ao. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ananantsika fisainana mifanaraka aminy. Korintianina 2:10 manomboka amin'ny 5 fa na dia velonao amin'ny nofo aza izay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izay, ka mambabo ny hevitra rehetra ao amin'ny Kristy.
ny anjaran'Andriamanitra dia ireo manda mafy izay mijoro ao amin'ny toe-tsaiko. Tsy misy afa-tsy ny fanekeko fa Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra ihany no afaka manala azy. Tahaka izany ny ozona ohatra izay nolovaina tamin'ny ray aman-dreny tany. Tsy misy hafa amin'ny fianakaviana ohatra hoe mamolava ny raibeny, mamolava ny zanany, mamolava ihany koa ny zafikeliny ary mitohy génération en génération. Misy ihany koa fomba fisainana izay azo avy amina traumatisme, mety hoe nisy trangan-javatra na trangan-javatra niverimberina ka nampatonga ana fomba fisainana izay manda, lasa manda mafiorina tsy voaly. Ohatra fandaingana, fanambanitena, fanambonintena, fiampangana lava, tsy fandraisana andraikitra, fialana andraikitra, fakamoana heritreritra sy ny maro hafa. Io anjaran'Andriamanitra, anjara herin'Andriamanitra vao afaka manala an'io. Fa na inona ezaka ataonao dia tsy ho afaka le izy. Misy manda ao amin'ny toe-tsainao izay mahatonga fahalavona lava eo amin'ny fiainanao, mba ho bitsiny fanamasina aminao zany dia tsotra be. Mivavaka ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia miaika ianao fa misy an'izany toe-tsaina izany eo amin'ny fiainanao manokana na eo amin'ny fiainan'ny fianakavianao, dia mino ianao fa Andriamanitra mahery no niasa an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka mandrava an'izany fomba fisainana mora mandavo izany. Misy anefa eo amin'ny fomba fisainana dia izao sy ianao no tompon'andraikitra ny aminy fa tsy Andriamanitra. Ka n'ilay voalaza tao amin'ny Korintiana teo fa izahay, isika, ianao, izaho no mambabo ny hevitra rehetra ho an'i Kristy. Izany hoe ianao tompon'andraikitra ianao, izaho no misafidy ambabo ny eritreritro ho amin'ny Kristy hitondra fandresena ho azy any. Josoatoko voalohany andininy 19. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao araka izay rehetra voasoratra ao, ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady ho ambinina. Eo ihany koa zany ny atao hoe méditation amin'ny tenin'Andriamanitra. Saina andro aman'alina moramora kokoa ny manao sujet de méditation ny zavatra nitranga, indrindra ny zavatra ratsy, ohatra tenin'olona na ompan'olona na zavatra nataon'olona. Ka raha izay no saininao andro aman'alina, very fotoana amin'izany fotsiny ianao fa ianao, izaho no misafidy hoe ny saiko, ny zavatra ho sainiko dia ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra no sainiko. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe manoatra noho ny mpandresy isika ao amin'ilay tiantsika dia Andriamanitra izany. Ho marina amin'ny fiainanao an'izany ary tahiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanapahan-kevitrao androany andeha ao amin'ny fanavaozan-tsaina avy amin'Andriamanitra ary ho tahiko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny fanapahan-kevitrao hijoro ao amin'ny fanababona ny eritreritra hitoetra ao amin'ny Kristy. Ho tahiko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny fanapahan-kevitrao andeha amin'ny mahitsy ao anatin'ny sainao aloha. Ho tahiko amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa ny fanapahan-kevitrao hisaintsaina andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra. Miraha ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra dia rapita izany ny fotoanantsika amin'ny 7 ora any Madagasikara dia eo am-baravarakely sy eny an-davarangana dia hiara-hika isika fa rava ny manda Jesosy misandrata. Rava manda Jesosy misandrata. Ripiny kristianina dia iaraka iray fo hibebaka sy andrava ny manda ny fahavalo ary anandratra ny Jesosy Kristy tontsika. miomana ary fotoana manokana iarahantsika ninninona fiangonana misy anao. Misy mahafolo aprily 20 amin'ny 7 ora Madagasikara. Rava manda Jesosy misandrata. Zoma 10 avril amin'ny 7 any amin'izay misy anao.
manakora fa omeny tompo anareo ny tanàna joso ataoko fahenandiny fahenambiny folo azandratsika miaraka ny feontsika naiza le faso anakoako na eo ambaravarakely na eo andavarangana misy anao rava manda Jesosy misandrata malagasy petra mifanatre